Ny fifananana tsy ara-dalàna no anisan'olana lehibe sedrain'ny indostria malagasy raha ny fanamarihana no entin'ny filohan'ny syndicat indostria eto Madagasikara. Ny filohan'ny sima mihitsy moa zany no nitondra ny faneho-kevitra Andriamatoa Fredy Rajaonera ato anatin'ity fanadihadiana ity. Indraindray misy entana zay avy any ivelany mahagaga fa moramora kokoa noho ny entana eto amintsika. Maka ohatra ary tsy hiteny anonona orinasa eo amin'ny lafiny botsifotsy. Eo amin'ny lafiny botsifotsy dia misy orinasa izay gaga tokoa zay fa mora kokoa ny vidin'ny botsifotsy ny miditra eto amintsika noho ny zavatra vokarany izy. Raha jerevana izy dia misy lesika eo amin'ny lafiny fampidirana azy. Za tsy anonona ninona fa misy lesika tompoko eo amin'ny lafiny fampidirana azy. Ary mino fa tsy eo amin'ny lafiny tsy miankina fanjakana no miadidana amin'izay zavatra zay fa eo amin'ny lafiny fanjakana.